Ny fahasalamana nazo fitaovana fitsaboana ny aretin'ny vony hôpitaly Ravoahangy Andrenavalona noho ny fahatsapana fa mihamaro ny olona iaran'izany aretina izany no nahatonga an'izao fotodrafitrasa vaovao izao. Teo moa ny fiara-miasa niaraka tamin'ny fikambanana iray ny ampitan-dranomasina any no nahafahana anazy izany fitaovana izany. Mahatratra 500 ireo olona tratry ny aretin'ny voho izay tonga mitsapitena etsy amin'ny hôpitaly Ravoahangy Andrenavalona. Mahatratra 7 arivo hatramin'ny 2 alina kosa izany manerana ny nosy. Avy dia avy io isa io kanefa mbola tsy ampy ireo fitaovana entina hitsaboana. Noho ny fiara-miasa tamin'ny fikambanana Mérieux avy any Frantsa ary dia nahazo masinina na milina fitsaboana miisa 7 ny eto amin'ny hôpitaly Ravoahangy Andrenavalona ity. Angadina nanana siviana ahitana izany fiara-miasa izany ny fikambanana tsara. Ny fanjakana kosa nanampy tamin'ny fanamborana ny fahatongavan'izy ireo teto Tanindrazana. Tonga nanolotra izany fitaovana izany ary tamin'ity maraina ity ny filoham-pirenena Rajoanary Mampianina sy Ramatoavadiny. Raha miresaka fitsaboana ange ny ataoko hoe fanampiana ny vahoaka sahirana dia ny fanatona ny tobim-pahasalamana akaiky azy ireny. Zay zany aloha ny tena politika voalohany hoe ny tobim-pahasalamana dia tsy hijanona fotsiny hitangorona araka ny filazan'ny sasany azy hoe aty an-drenivohitra fa dia midina manakaiky ny vahoaka betsaka ny atao. Ary tiako ny milaza amintsika fa hatramina dia efa manjatony ny centre de santé de base izay efa misokafana na tsaraina na tevenina. Tamin'ny androny hafa izy nidina sy nakatony te ilazan'izany mihitsy fa itsika nanokatra ary nanitatra nanodina. Zay ny heveriko fa zavatra voalohany aloha ngezabe satria le vahoaka tsy afaka hoe hiakatra ty an-drenivohitra foana andeha hitsapy tena. Zay zany no heveriko fa ataoko hoe politika lehibe indrindra. Tsy maintsy ho jerentsika amin'ny fametrahana fitsaboana rehetra eto le hoe ahoana ny tsy nijovana ny vahoaka zay mety tsy manana ny enti-manana rehetrarehetra. Zany dia tafiditra anatin'ny politikan'ny fitondram-panjakana zany zavatra zany zay tsy maintsy ho faritana. Hitanareo teo zao le hoe imagerie médicale misy fitaovana zay raitra. Za zany dia te hilaza amin'ity androany ity fa raha ny hôpitaly Ravoahangy Andrenavalona zay hôpitaly mpanjakana, hôpitaly public, hôpitaly bahoaka dia efa tena amin'ny sehatra avolenta manaratra ny fenitra iraisam-pirenena mihitsy raha ny fitaovana zay hoentina hitsaboana eto amin'ity toerana ity zany. Tetsy andanin'izay ankoatra ny fanolorana ireto milina ireto dia nisy ihany koa ny fitsidihana ireo efitrano vao nasipanatsarana ho an'ny sampan-draharaha miahy ny fandidiana maika ny ao amin'ny fitarafana na ny imagerie médicale ary ny sampan-draharaha mitsabo ny voa na ny service néphrologique.